taona iaminao, tsy vadika aminao zahay andro ny fitiavana androany dia fitiavantsika ny Jesosy aloha ndeha ataontsika be ao am-pontsika mihitsiny a ndao hitory fitiavana amin'ny Jesosy nazao amin'ny fona mihitsiny hoe tiako loatra anao Jesosy, tiako loatra Jesosy mamilotreny ho an'ana avitria ia ravoravo ny fanahy mampiwa toko ny fahasoavana raso tsara loatra ny fitantanana ny fiainana matory voatra aniseka mama zay inazindraindra tsy lavo famitso anamona fa mbola toky anao zay mbola toky ana ifikitramina misy mahavitanay afatsy anao itsy soty ivelirano iza ataonay amina tsy vadika ifikitramina misy mahavitanay afatsy Jesosy ivelirano iza ataonay amina tsy vadika aminao zahay andakiza ao anatin'ny fankirana aminama dia ndao mba fakitsika ny tonkiran'ny Solomona fatao ambany masonao ny tonkiran'ny Solomona. Ny tonkiran'ny Solomona faefatra manomboka ny andininy voalohany no fakitsika. Ny andininy voalohany dia mitsambikintsika any amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Dia azo atao famaky tsotra ny famakitsika azy fa ataovy tena fitorym-pitiavana goava mbe mihitsy satria tena Jesosy mihitsy ny toriana fitiavana ity ary ny androandroany dia fitiavana an Jesosy no ambarantsika eto. Tonkiran'ny Solomona faefatra ny andininy voalohany dia mitsambikina fahasivy sy ny fahafolo. Ndao ary mpapifikely ty anaty mpapifikely ty feo eny ary ndao nye mba akipio masonao dia alaivo saratsaina hoe Jesosy Jesosy ny eo akaikinao eo lay tena tianao lay tara taminao ianao no nababo azy dia mba tiany Jesosy koa ianao androany raha mba hiteny hoe tena hatramin'ny farany atsika Jesosy fitiavana hatramin'ny farany atsika Jesosy fa tsy hoe rehefa mitody zolana dia tsy hanao tsony. Atao ambany masonao amin'izay ny tonkiran'ny Solomona faefatra amin'ny anaran'i Jesosy fakeo milamina tsara. Miara-mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe endre tsara tarehinao ry tompoko vavy afako, endre tsara tarehinao
ny masonao dia voromailala eo amin'ny fisalobonanao, ny volonao dia tahaka ny oseandiany izay mandriandry ny kilan'ny tendrombohitra kely ady. 7 efa lasanao ny foko riavako ampakariko, efa lasanao ny foko tamin'ny masonila sy tamin'ny rojo anankiray tamin'ny vozonao. Akory ny hatsaran'ny fitiavanao riavako ampakariko, akory ny hatsaran'ny fitiavanao, eny tsara noho ny divay ary ny fofon'ny menaka manitrao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Amen. Ndao ambara antsika hoe tena tiako ianao Jesosy, tiako ianao hoe tena mamiko hoe, tiako indrindra tsy atakaliko anisa. Ataovy amin'ny fona manontolo mihitsy, onkynminone hatramin'ny farany, hatramin'ny farany. Ndao averitsika ary tena mamiko hoe, natiko indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaliko anizaniza, tsy hosoloko ninone fa hatramin'ny farany, tsika senao hatramin'ny farany. Namandao zao rehetrarehetra zao, ny foko ety teo omeko anao, manao ay azy zao tontolo izao, sao tsy alaminao, afaniao nariao tsy nilaozanao, fa ikiao mivoatanao anao hatramin'ny farany. Mangatanana zay tiany Jesosy rehetra, kianao hoe tena mamiko hoe, tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy. Tsy atakaliko anizaniza, tsy hosoloko ninone hatramin'ny farany, etsika senao hatramin'ny farany. Jesosy tena tianao zay. Ndao nao vavaka amin'izay tsika, tory fitiavana fotsiny aloha Jesosy. Ataovy lehibe ao-polao ny fitiavanao an Jesosy aloha, ataovy mipaka anatin'ny fonao lalina ny fitiavanao an Jesosy, ataovy ny vavaka ao anatin'ny fekira. Jesosy eo ndreto zay tonga eto maneho fitiavana anao, lay babinao zay Jesosy, lay azonao tamin'ny masonanila tompo malalo, feno fitiavana anao ny fonay, feno fitiavana anao ny aminay manontolo Jesosy. Tonga eto zay noho ny amin'izany fitiavana anao zany Jesosy, saotra indrindra tompo ny tahinao sy ny tantaninao anay, fa fitiavana ihany konina amin'izay anao anay. Fitiavanak'Andriamanitra velona sy mahay levanina Nazareta, levina roana sy torana andavaky ny hery mandrakizay, miala eto ny fanahy ny antikrista, miala eto ny fanahy mpaminany sandoka, torana sy le volona amin'ny anaran'i Jesosy. May ny anaran'i Jesosy ko ty zanak'Andriamanitra velona sy mahay levanina Nazareta, miala eto narosa. Mankasitraka indrindra tompo malala, fantatray fa ianao no melolalana na eto. Araka ny teninao ihany koa indro amin'ny joro eo ambaravarana mandondona, raha misy mihain'ny feo ako dia androso ao aminy aho.
hiara isakafo aminy mandrosoa Jesosy ato anatin'ny fonay tonga soa ianao ndao sokafantsika ny fotsika riavana androsoany Jesosy mandondony ambaravarany fotsika izy mitady atsika mandrakariva izy tendreny feo atsika mandrakariva izy le enao le tiny enao le maminy enao le tsy fony indrindra mihitsiny lazao amponao mihitsy mandrosoa Jesosy tonga soa ianao Jesosy ianao no mpanjakako amin'izay ianao no Andriamanitro amin'izay ianao no fiainako amin'izay manomboka androany ataovy amin'ny fonao zany rehetrarehetra zany te handrosao amponao amin'izay Jesosy tomponay feonao rekanao ampoko fa maniry mafiany ao te iorona lalanao tomponay feonao rekanao ampoko fa maniry mafiany ao fa maniry mafiany ao te iorona Davida mpanao salamo dia niteny hoe fa raha izaho dia ny eo akaikin'Andriamanitra ny mahatsara
eo akaikin'andriamanitra ny mahatsara tena atovy amin'ny fonao mihitsy zany ny eo akaikinao Jesosy ny tena tiako, ny eo akaikinao Jesosy ny mamiko indrindra, tsy te hiala eo aminao te eo amin'ny fanatrehanao te eo anatrehanao fa eo misy fiadanana, eo misy fahasambarana, eo misy fandriam-pahalemana, te eo akaikinao zay Jesosy, te eo anilanao mandrakarivo zay Jesosy fa eo mitany fahasambarana Jesosy. Ndreto ny mpanomponao eto amin'izao tranonao masina izao Jesosy fa fantatra fa eto ianao ankehitriny hiara-nandram-peo zay, na dia tsy mahitaka ny fomba ny any an-danitra aza, fomba n'olombelona tsotra ihany raha izy fa vokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompony maro, enky ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Andao tsika hipetraka miarabantsika rehetra tratrany inona moa ny androany tatsisa maheno ve nareo za ohatra ny hoe tsy maheno retour zany mandeha tsara ve ny any isa miarabantsika rehetra tratrany mba ampivokely ty fa tena tsy isa aloha izy kely ihany zay miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mba mitsikitsiky moe inona ary ty tezitezitra ty nga tsy nahazo cadeau tsy mandeha ho ny atsananinatsy tsy mandeha ny atsy mba jerena kely tsy mandeha mihitsy io dahory mba hitehaka mafy ho an'i Jesosy sika sady mba sotra tompoko atsangano ny tanany zay mpivady tonga eto nareo mivady miara-mitsangana ny mpivady tonga eto aiza mpivady tehaka mafy ho an'ny mpivady rehetra tonga eto sotra tompoko atsangano ny tanana mitsangana mihitsy ny zay mpisipy matotra tsara mihitsy ny fa tsy leo vao hitako ankeo tonga eto ka le amin'le efa vonina io fa zay efa tena vonina mihitsy reo ndray dia menatra ary le na tsy vonina azy tsisy ve misy efa menatra mitsangana ihany koa zay olona manam-pitiavana rehetra tonga eto tsika rehetra manam-pitiavana daholo dao hitehaka mafy ho an'i Jesosy ary sotra tompoko mahazo mipetraka tsika eny ary ny androany tsika satria moa andro hoan'ny Saint Valentin androany dia azavaina foy amintsika aloha ny hoe Saint Valentin dia aveo tsika miditra amin'ny fampianarana ohatr'izao zany ny fotoanatsika izy kilalao rehefa aveo azahoana loka zay azahoana tsy loka fa fanomezana azahoana fanomezana ka dia miavaka aloha zany fa ny mpivady zay nitondra vady zany dia reo ny ahazo fanomezana mitehaka ny mpivady zay tonga eto manenina zao ny sasany tahak'izay no entiny raha za afarana farak'izay aingana ianareo avariva mety aminareo sendra afaka makaty aty nareo satria tsy mandeha le bafla ray ato dia afaka makaty aty tsika zay mangataka ny Erika aloha tsika anazava foya eo amin'ny tsaiko na 10 minitra eo inona moa za zany sady mpanetana ihany ako Erika no vahintsika voalohany mety tsika tehaka mafy be erana bavy Erika fanontaniana voalohany mbola dispo ve ianao tsy ato zay zany ainareo na iny zany dispo ndray inona hony ary mahay be disponible zay ary ndao ary mba afaka azavaina Erika ve hoe inona ny tantara na ny ty Saint Valentin ty zay ny haino fandaharana miosova maraina tamin'ny maraina dia mety efa nahalala ihany hoe inona ny androan'izany Saint Valentin zany satria mametra-panontaniana manko ny olona pasteur Nora hoe isika kristiana ve tokony hankalaza sa tsy tokony hankalaza ny Saint Valentin rehefa 14 février dia za tsy hamaly hoe eny na tsy satria misy loharan'ny purany anankiroa manko ny Saint Valentin dia ny loharan'ny purany ara-pivavahana sy le anankiray le tena tsy ara-pivavahana dia eny amin'izao tontolo izao ary io le tsy ara-pivavahana io no tohizan'ny olona fa le ara-pivavahana
lasa adino tany amin'ny taonjato fahatelo androny ady tamin'izany tany amin'ny firenena romanina na guerre ozy le fomba filaza dia eto amintsika moa mitoetra izay fa ny eto amintsika ny miaramila rongage vao mahazo manambady sa tsy izay izany hoe mbola tsy mahazo misora-panambadiana na manambady ny miaramila eto amintsika raha tsy efa nahazo rengagement any ampitan-dranomasina tamin'izay taonjato fahatelo izay dia tena tsy mahazo manambady mihitsy ny miaramila fa tsy mahazo misora-panambadiana zany tsy mahazo legalisena hoe manambady fa ohatrany hoe manao tokantranomaso ny soldana ny miaramila tamin'izany taonjato fahatelo zany dia pretra romana anankiray no ny ady mafy tsy Valentin aloha ny anaran'le pretra diso kely tsika amin'iny anankiray iny fa pretra romana anankiray no ny ady mafy tamin'izay fotoan'izay hoe aleo anana tokantrano ara-dalàna vao masin'Andriamanitra ny miaramila izany hoe tamin'ny taonjato fahatelo zany ny faefatra amby folo izy moa aveo nenjehana so ny vonoina mihitsy noho izay cause ray ny divany mafy izay tany amin'ny taonjato fahatelo zany pasteur Miora ny Saint Valentin dia ady amin'ny fitsangatsangana na ady amin'ny tokantranomaso taty amin'ny taona satria le tsy empereur fa le pretre io pretre io tena nangataka hoe aleo anana tokantrano vao masin'Andriamanitra daholo na ny miaramila raha fa tsy hoe rehefa miaramila dia miainana tokantrano masina anaty fitsangatsangana taty amin'ny taona 426 na enina amby roapolo sy efajato ny romanina indray romanina ihany nanana fety antsoina hoe Lupercal io Lupercal io dia fety entin' zareo mankalaza an'ilay Andriamanitra Dieu de la fertilité na hoe Andriamanitry ny famonkarana raha izay ny ilazana azy rehefa amin'io manomboka eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana janoary ka hatramin'ny Euphonisme manomboka eo amin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana febroary ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary eny etin'izareo ankalazana anazy io fa ny telo ambin'ny folo dia karazana sorona ny atao na karazana sacrifice izay moa mampalaza ny zareo firenena romanina tamin'izany tamin'ny andron'ny gladiateur sisy ireny fa rehefa tonga ny faefatra ambin'ny folo sy ny fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary dia misy fomba anankiray entin' zareo mankalaza an'io Dieu de la fertilité na manamarika an'io hoe journée an'le Dieu de la fertilité io dia anatina fety anankiray hitantsika amin'ireny filina romana ireny ngamba fa zareo rehefa manao fety dia any anatina colisée ireny anatina fety anankiray zany amorina vahoaka marobe dia efa misy atao hoe urna na ohatry le pozina fandatsaham-bato ireny ny fomba halalantsika anazy dia feno anarana vehivavy ao anatin'io urna io dia ny lehilahy rehetra ao Roma izay manatrika ny fety io amin'io faefatra ambin'ny folo ny volana janoary sy fahadimy ambin'ny folo ny volana janoary io dia manana zo manao atsapaka anaty tirage au sort ny ilazantsika azy maka anarana vehivavy anankiray ao anatin'io urna io ka izay anarana vehivavy azony ao na vadiny na anabaviny na mamany na vadin'olona na maman'olona na anabavin'olona fa vehivavy fotsiny dia mananjo izy hiaraka amin'io vehivavy io na hitsangatsanga amin'io vehivavy io amin'io faefatra ambin'ny folo na fahadimy ambin'ny folo ny volana febroary io safidiny avy eo hoe hiaraka amin'iny vehivavy iny foana izy hoe alainy vady iny na hoe iny androny ihany ilany azy dia amin'ny heritaona izy manao atsapaka indray mety azo vehivavy hafa indray na ohatran'izany dia izay ny andohan'ny Saint Valentin ny zavatra amaliko sotra le hoe afaka mankalaza ve sa tsy afaka mankalaza sika kristiana dia tsy any amin'le hoe enina tsy fa any amin'le fomba entintsika Anna Maria anazy ny akamaroan'ny olona pasteur amin'izao dia nanohy an'ilay Lupercal na fankalazana ny Dieu de la fertilité satria na ohatrany hoe normal be milohan'ny atongavan'ny Saint Valentin manao izay hoafany mihitsy ny lehilahy anankiray ahazakany vehivavy iray raha izay to dia ataoko amin'ilay fomba fiteny tanora hoe tena manao izay hoafany izy mba ahazaka sipa milohan'ny Saint Valentin satria ohatrany hoe normal raha kalazaina amin'ny fomba hafa na kalazaina amin'ny fomba fitsangatsangana ny Saint Valentin izany hoe adiny tanteraka izany hoe tany am-piandohana
dia adina taona pretra romanina ialan'ny olona ao anatin'ny tokantranomasy sy ny fitsanganjangana ny Saint-Valentin. Iny aloha tena adiny tanteraka fa lay fetina Lupercal izay nataon'ny romanina no lasa notoizantsika fa mba modina atao tamin'ny fomba mihaja fotsiny hoe tsy atao tirage au sort ilay izy fa omeko cadeau ianao dia omenao omeko fanomezana ianao dia omenao ohatran'izay na omeko teny mandresy lahatra be ianao dia omenao anazy ilaiko. Lasa ohatran'izay ny fomba nankalazatsika azy. Ny ameza koa izany sady amarana koa aza eny mankalazatsika raha le cause tany am-piandohana no edivan'ny kristiana hoe ny faefatra ambin'ny folo ny volana febroary dia fanentanana ny olona hiditra amin'ny tokantrano ara-dalàna, fanentanana ny olona tsy hijangajanga, fanentanana ny olona fa ratsy ny fijangajangana. Mampalahelo nefany tsy dia izay loatra le avoatrintsika fa le Lupercal nankalazain'ny romanina mironany anatin'ny fitsanganjangana indray ny olona rehefa faefatra ambin'ny folo ny volana febroary. Ka raha le faharoa zany ny eritreretintsika dia aleo atao hoe tsy mankalaza Saint-Valentin ny kristiana raha le faharoa no atao hoe Saint-Valentin na le hoe Lupercal. Fa raha le voaloha pasteur Mura no averina voizina manomboka androany isaky ny faefatra ambin'ny folo ny volana febroary dia miady ho an'izay ny kristiana ho an'ny tokantrano ara-dalàna ho an'ny tokantrano voamasin'Andriamanitra dia andao ataontsika hoe eny tokony ankalaza Saint-Valentin ny kristiana. Mankasitraka ny erikatsika misika tehaka mafy be erika nanazavan'izay fanontaniana ary isa no ankalazainao le voalohany sa le faharoa. Misy miteny le faharoa anjakany ny tanany le faharoa isa no ankalazaintsika le voalohany sa le faharoa. Le voalohany zay manaiky le voalohany atsangana ambony tsara ny tanana hoe nenay le voalohany. Inona moa le voalohany teo? Dia amin'ny fijangajangana sy tokantranomaso. Zay le fankalazana tsara no manamarika antsika fa ny pretra Valentinus no niady ho an'izay mba hisin'ny tokantrano ara-dalàna izay. Eny ary isoratsika erika tao anatin'izay fanazavana momba ny Saint-Valentin zay fa resa be manko zany hoe tsika kristianina ve tokony ankalazan'izany, tsika kristianina ve tokony anao zavatra ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia anjaranao no misafidy ao anatin'ireo koroa ireo fa dia anaraka hira anankiray aloha tsika isoratsika manokana ny familanto. Ny familanto metsika tehaka mafy be ny familanto hira ho antsika androany. Ny safidina mitsy nisy satria reo dia mahay reny karazana kalokalo ny fahiny reny zany ny tena talentany mitsiny dia andray ny vahiny manaraka tsika iroso ao anatin'ny toko hoe ny fampianarana ny resadresaka araka ny fanaotsika dia isika ihany koa afaka mametraka fanontaniana zay aza misalasala mametraka fanontaniana rehefa avy eo izany. Ndao ary famille talanto. Afaka miara-miry tsika Fiti madio sy marina, fiti tsy namboamboarina, fiti tsy antendro molotra, tsy natao tsolotra fa ny fono manolotra, fiti tsy manao tripo, fiti manaja ny tompo, kana fitiavan'olondro dia teny ray toko no tanjony eo aloha hanorina akany vao ifankaty sy oninao omonona ifanampy fa tena tokiny Jesoray vatulampi karatu dizay manzu ti
mba ho kivifo fa manana piaro seo ao metena lazao zay tokony atao ianao no namorona nanefa sorona no fitiavana marina tsy misy manampitiavana lehibe noho izao teny manolotra ny ainy ho fanavotana karaha ity anao fantaronao denizao izay no fitiavana komandrosoa daontsika rehetra miaraka anorina akaniva ifankaty sy onina uvonona ifanampi fa tena tokiny jesosy vatolampi karaha tojo izay manjo tsy mba ho kivifo fa manana piaro karaha tojo izay manjo tsy mba ho kivifo fa manana piaro aiza kosy aiza sotra ny famidalantsika tao anatin'izay a satria resaka tokantrano a no resakitsika eto a afaka amboarina kely ve ty zavatra ty resaka tokantrano no ataotsika eto resaka fitiavana dia nasaina manokana ihany keo satria dia anisan'ny ray aman-dreny manana traikefa amin'izany ary rehefa namoaka zazalahy zazavavy maro dia maro izy ny mpiray petsapetsa sy mpiray tsokombakomba ny amin'ireny tokantrano voasiny reny manomboka hatrany amin'ny fikabariny ka hatrany amin'ny fanamasinany raha azony natao koa ary ny mbola nanao adjoint au maire dia nataony zany 5 pasteur moa izy a raha itsika miteka mafy be pasteur raha fampiononana raha mahefasonina fampiononana azafady indrindra tompoko na pasteur mahefa miarabanao pasteur tonga eto amin'ny fandaharana miaraban'ny pasteur mura dia miarabantsika rehetrarehetra koa tonga amin'ity fankalazana ny fetin'ny mpifankatia ity ndao ary mahazo mipetraka ianao dia afaka miresakizay tsika nazavainy erika teo ny resaka Saint Valentin fa mazava angambany izy iny fa be da be eto ny tanora voanorona tokantrano misy ihany koa nefa ao anatina tokantrano pasteur ary voatsela zao no naheno hoe isarak'izay ary mahatsiravina misy ny fahenonany zany hoe fisaraha-panambadiana zany inona marina pasteur no secret mahatsara mampaharitra zany fanambadiana zany ia izany indrindra moa no nampaharitra ny fanambadianay satria dia efa 30 taona izy zany zao fa tao anatin'izay 30 taona zay be dia be ny zavatra mety amin'ny famaofao misy zavatra tsara misy zavatra mahafinaritra mety misy koa ny zavatra atao hoe mahasorena sy mahasosotra fa mbola voazona foana aloha ilay hoe fifankatiavan'ny mpivady atreto amin'izao atao hoe fankalazana ny 30 taona ny nanambadiana izao io samy manana ny fomba hitezany ny faharetan'ny fifankatiavan'ny mpivady fa tsy voatery hitovy daholo raha le tononkina Solomona ny vakitsika teny Loteny zao dia ny hoe babinao tamin'ny masonao anila fantareo hoe zany maso anily zany aloha sa tsy fantatrareo ohatry ny ahoana zany hoe maso anily zany mpimaso zany aravan'ny olona mpimaso anao dia efa mieritreretinao zay fa
misy zavatra tsy ritany eny aminao any ka io mpimaso io a tena dika zavatra lehibe dia lehibe io ka ny mampahatra fanambadiana pasteur dia tsy misy afa-tsy ny fanarahana ilay sitrapon'Andriamanitra izay entina nanorenana an'ilay tokantrano ihany ary io ny mahazava-dehibe an'ilay teniny safidin'ny mpivady raha hivady izy tsy hoe izay nataon'ny hafa nataonao fa izay teny maharesy lahatra anareo roa dia iny nentina namasinana anareo dia raha voazo nareo tsara iny dia maharitra ilay fanambadiana ary io mila eritreretina tsara io teny io fa tsy ilay teny mahafinaritra fa ny teny mahasoa raha nytononkina Solomona zao dia misy milaza mihitsy atony hoe na dia ny olo maro tsy mahavony hafa ny fitiavana fa azadiny fa mitako ny maro zany fitiavana izany dia be dia be zany ny zavatra mety isera anatin'ilay tokantrano ka raha vao tsy tazomina tsara hoe na dia ny olo maro tsy mahavony hafa ny fitiavana dia rava io zay pasteur ny tsy azo ifitividiana foana ny tenin'Andriamanitra rehefa apakabady asa vao tsara hoe enao manko matetika miteny an'izay hoe tsy dia tiako loatra le hoe ono maro iny mahavony hafa fitiavana mba afaka azavainao tsara zao mantsy iny zany ny tena anorenan'ilay tokantrano iny teny safidin'ny mpivady iny mpifankaty iny ka io teny nandrenan'ny tokantranonao io no zavatra tsy maintsy iainanao amin'ilay tokantrano ka raha vao tsy tazomilay mpivady tsara zany le amafy ilay fifankatiavana fa taitaitra fotsiny izy amin'ilay tenin'Andriamanitra dia tsingila ila ilay tokantrano raisikotra hoa le hoe na dia nono maro tsy mahavony hafa ny fitiavana dia mila mieritreritra zany mpivady fa isy karazan-javatra be dia be hitrango anatin'ny tokantrano isy karazan-javatra be dia be hitrango ka raha vao tsy mihazona tsara tsika le hoe tsy mahavony hafa ny fitiavana io zavatra be dia be mitrango io dia zay mahatonga ilay tokantrano mora rava ohatra zany hoe na dia nono maro tsy mahavony hafa ny fitiavana dia tonga ny olona ampiady dia raha vao tsy tazominao le hoe efa karazana ony olona ampiady anao io dia raha vao tsy tazominao zay hoe tsy mahavony hafa ny fitiavana io karazany anankiray io dia efa mahatra ilay tokantrano aloha zay ka le izy nefa tsy anankiray fa maro zany efa miomana zany ny mpivady fa isy zavatra be dia be hitrango amin'ilay tokantranony dia tsy maintsy mihazona n'ilay teny izy hoe tsy mahavony hafa ny fitiavana io zavatra mitranga rehetrarehetra ao anatin'ny tokantrano ary io ny safidianana tsara sy anaovana teny arana tsara ilay tenin'Andriamanitra hoentina manorina an'ilay tokantrano ny fanontaniana pasteur hoe misy fiomanana meloa le tiako resana hoe any amin'ilay mahampisipa mihitsiny misy zavatra atao ve any dia mbola any ampisipa zany mba hampaharitra nyity tokantrano ity afaka zarainao eto amin'ny olona eto sa rehefa atao tokantrano mihitsy vao mikofokofoka atao zay mampatsara an'ilay tokantrano sa any mihitsiny mety mizato-toetra heritaona roa taona eo ny mpifankatia inona le fihetsika na le zavatra tokony atao any mihitsiny zavatra tokony anorenany mpifankatia zay fifankatiavana zay mba hampaharitra aty amin'ny tokantrano ny tanora amin'izao fotoana mantsy mifankatia mambolana dia efa raikitra sady ny rara efa lasa sady miseho sy miseho vantana ny andray aman-dreny na ho an'ilay tovolahy na ho an'ilay tovovavy fa ny taloha tena misy ilay atao hoe fifampizahatoetra mihitsy ary raha va ilay fifampizahatoetra ny tsy ampy ao anatin'ny fifankatiavan'izy roa dia mitranga daholo ny karazan-javatra etra anatin'ilay tokantrano ary raha ao anao ve fampizahatoetra amin'ilay vadinao satria efa vadinao izy amin'izay fotoana izay dia tsy mety tsony fa tokony ho fantatrao zany toetran'ny olona hovadianao io melohan'ny fanekenareo ho mpivady ka zay le fiomanana ny hoe fatary le olona hovadianao fatarina ny ray aman-dreniny na ny fianakavinany tsy adalan'le tonkira manao hoe mahazaka avambady zany iny avambady zany randray dia mahatonga fikorotanana ao anatin'ilay tokantrano satria tsy mifatarina melona izy ny hovadiana betsaka fa ny rafizanona ny tsisy satria tsy mifatarina melona rafozanao fa maiky ny vady fotsiny ianao dia vetivety kely dia fangamony rafozany hovadiany ka zay matsy tsy ny rafozany ny hovadiana fa zadiny fa hanambadiny zanany ianao dia be dia be ny rafozana na ny ray aman-dren'ilay vadinao miditra ny tsy tokony dia amin'ilay tokantrano mba hampiseho toetra anatin'ilay tokantrano noho ny tsy fahalalana an'izay satria maika loatra ilay mpifankatia vady
dia miteraka olona to tokantrano. Dikan'izany zany dia hoe tsy ilay olona ovadiana ihany no fatarinao fa fatarinao na ny havany, fatarinao a na ndray aman-dreniny na nritapoaniny. Fa ny ankamaroany pastera amin'izao fotoana izao a dia ireo karazana manodidin'ireo mihitsy mahatonga ilay fikontana ny tokantrano amin'izao fotoana. Raha tsy ilaza afa-tsy ny hoe ny 5% ny fisaraha-panambadian'ny ankizy a dia vokatra ataon'ny ray aman-dreny, vokatra ataon'ny havana. Ary voafaky mazo anisy ny tanana mafy dia mafy mihitsy hoe hatramin'izao pastera tsy milamina ny tokantranonay a noho ny ataon'ny havanay. Ka izay zany le hoe mila fomanana ilay fanambadiana, mila mamantatra ianao a satria tsy mivadinao irery ihany miaraka aminao na dia tsy miraitsana aminao zany fianakaviana iny, ny ray aman-dreniny iny dia azadino fa ilay tonga amin'ilay fiteneny hoe hitonga ny taolam-be tsy mitapaka. Zany hoe izy zavatra mafimafy zany a tsy maintsy atrehanao a ao anatin'ny tokantranonareo roa io. Ka ny anareo io vita ihany satria fanaiky nareo, fa ny olona ivelan'ireo a dia hanao ny ataony. Ary be dia be amin'izao fotoana izao a mahavariana mihitsy satria tokantrano ange amasinina ray volana. Za tena nitomany mihitsy inony ty tokantrano vana amasinina ray volana teto efa nisaraka sady mampalahelo zany a. Ny anay 30 taona tsy mbola fandroako zay indray mandeha azy. Fa naninona amin'izao fotoana izao a tokantrano ray volana dia efa misaraka sady, tokantrano 5 taona efa indimy misaraka. Zany hoe efa misaraka isa-taona misaraka isa-taona dia nefa rany tonga dia miparitaka mihitsy izy mivady a le rangahy lasa miboboka toka raha matokely lasa mandeha amin'izay lehany. Isan'andray atsara tamin'izany fisarahana zany a ndray aman-dreny ny fianakaviana. Ka raha voaratsy fiomanana zany tsika ho an'ny tanora fa izay efa tafiditra moa zany dia efa misaoran'Andriamanitra fa ho an'izay voahiditra zany a fantaro fianakaviana izy tovadianao ty, zanaka izy tovadianao ty, iza ty olona hovadianao ty, fa miditra mora fa mialao a sarotra. Kandremanga pasteur le tovolahy na tovavy mafatifaty mahafinaritra tsisy tomety am'voly kely Gabriel Mikael. Karaha sala Solomon ange zao lazany daholo ny vehivavy rehetrarehetra. Ny masonao tahaka an'ity, ny volonao tahaka an'ity, ny meninao azafady, ny meninao tahaka an'izao. Nataony an'izany dao ny vehivavy rehetra. Firy vady Solomon? Arivo. Kitanao an'izany. Raha vao tsika zany raha vao kitaitaitra fotsiny a dia lasa tafajabaka amin'izava. Dia iny mihitsy ny nampialan'ny Solomon, nampialan'Andriamanitra tamin'ny Solomon satria tsy voafehin'ny Solomon intsony hoe iza ny tokony hotiaviko, iza ny tena tokony andrenako ny fitiavako a, dia nataony an'izany dao ny rehetrarehetra dia taraiky tamin'ny Solomon daholo. Leriko bokosy Izy koa mpanjaka raha teo sady nanan-karena. Ary io a tsika tanora ma tsy tian'le rendrarendra, manana katikaty reny, manana trano iny, manana an'izao iny. Ny trano ananany, katikaty raha ananany, fa ny toetra tsy ananany. Dia tsika variana amin'ilay hetsika ivelambelona fotsiny a, fa le tena toetra rina tsy fantaritsika. Ka raha vao tsy fantaritsika izay a dia ao anatin'ilay tokantranontsika vao mahita zavatra mampatahotra sy mampalahelo. Inona mitoetra ny vehivavy pasteur? Nareo koa afaka mametraka fanontaniana. Raha matahotra nareo dia alefaso message amiko. Zay 34 85 367 65. Atao amin'ny ataontsika ohatrany amin'ny radio izy ty a 34 85 367 65. Tsy sesena le fa coucou pasteur, tsy mamaly an'izany a. Na hoe bonjour fa le fanontaniana mety menatra ianao a dia valitsika apetrakitsika amin'ny pasteur eto a ny fanontanianao 34 85 367 65. Na koa ianao to dia iresaka mivantana mihitsy hoe mba misy fanontaniana mivantana mihitsy satria niatsara le tokantrano mihitsy no tanosika eto ary anintona anareo tanora inkio mba hirosoana zany tokantrano zany hoe mahafinaritra amin'ny manambady sa tsy zany? Ao na manambady rehetra mahafinaritra amin'ny manambady sa mahafinaritra? Mahafinaritra sa mahafinaritra? Valiny ray ihany mahafinaritra sa mahafinaritra? Tsy miantso koa, tsy miantso fa message.
tsisy appel ty fa miantso ianao fa ity e fa tsy miantso fa message ona pasteur inona am'le raha ny expérience efa nananao sy ny zavatra fahitanao sy miara baiboly matetika manko ankoa misy toetrana vehivavy tena mampatofoka ny lehilahy mihitsy mahatonga ny lehilahy miala tsiny fa ohatrany hoe tsindro-paingotra ho an'ny vehivavy aloha ty mareta kely fa reveo hoan'ny lehilahy ndray inona ny toetrany vehivavy no tena raha araka ny fahitanao no tena mahatonga ny lehilahy tena tofoka iza ny voalohany tena tsara tare tsisy tomika farafatongatongatrano miseho amin'izay ny hoany nify lava be masony zao ny vehivavy masika sy ny vehivavy kizitina raha te azo vady roay devoly amin'ny olo zay fa io tena tsy zaka ny lehilahy mihitsy io vehivavy masika sy vehivavy kizitina io ary raha ohatra ka olo tianao izy ka ao anatin'izay toetra masika sy kizitina zay dia aza tonga dia sarano izy aloha fa mampalahelo fa tenenao aminy fa tsy ho zakanao io rehefa tonga tokantrano any ny vehivavy tiady raha mbola anatin'ny mampifankaty fotsiny dia efa mampiseho izay toetra tiady zay izy dia efa tsy tsara miaraka amin'ny olo satria efa tary le tokantrano ho avy toetra asehony io azy izy mbola tsy manana fahefana aminao efa mampiseho an'izany toetra zany tiady ary tena mandrongobolo mihitsy io raha voazay ny toetra ny vehivavy dia alao tsiny ry zalahy aza midika izo aloha fa raha tena tsy maintsy hiaraka aminy dia mandana mihitsy aloha manapa-kevitra mibebaka miala amin'izany toetra tiady sy kizitina sy masika izany zay ka io tonga dia fantatra dia meloa dia zay le ataony soratra masina hoe aza mety asiana zioka tsy atonina anao le fitiavana eo ary nandray le vehivavy manja tena tsara fa le toetrany tsy mifanaraka amin'iny tsy mitovy ny sary sy feo ka noho izany raha vao misy vehivavy manana zay toetra zay zany aloha dia ilao aloha zay ibebeo zay anaovana asan'Andriamanitra mihitsy fa io tena tsy tiany lehilahy mihitsy zay vehivavy manana toetra masika midivazana mihitsy anetra rehefa miteny ary tsisy dikany akory azy dia mitranga hatramin'ioza tendany dia ilao zay raty azo vady fa be dia be vehivavy masika tsy tiany lehilahy satria zany ny zavatra enany dia manjary mahatezitra ny lehilahy zany misy fanontaniana to misy message misaotra anareo 34 85 36765 fa maninona moa raha misehety mihitsy mamitaka le fanontaniana mety menatra kosiziko zao zao le fanontaniana hoe fa maninona ho le vehivavy pasteur rehefa resana dia miavona nefa izy mba tiako izy ary zany tsy atolotra izy angetsy hoe miavony tsisy vehivavy koa tonga dia anaika anao androany dia androany zany fa jereo tsara ny fihetsiny rehefa resanao izy fa rehefa izy no somary manodikodina ny mikitikity sangany ty dia manetsiketsika ny akibe tongony io dia somary ohatrany mitikodina eo izy efa manomboka ho azonao izy zay fa tsy miavona izy akory le miavona angana dia ohatrany hoe tia ho azo valy teny androany ianao fa tsisy vehivavy manao an'izany fa jereo amin'ny fihetsiny izy dia raha vo izy manana zay fihetsika zay ohatra manakinakitaky kely zay izy ohatrany somary metsiketsika ny akibe tongony ohatrany somary mitikodina izy efa manomboka efa ho azonao izy zay fa enao kosa mila mahandry zay ametraka fanontaniana ato anatin'ny somesako dia misy ray aman-dreny ametraka fanontaniana mivantana dia ahoana pasteur indray hony ny amin'le hoe vehivavy ny zokony no ny lehilahy tsara nge zany tsy maninona zany rehefa zakanao fa ianao le zandry mila mahazaka fa azadino fa vehivavy iny dia mipetraka ho zokony foana iny ary mbola hiteny anao iny ray andro any manao hoe teraka talohanao fa tandremo fa ny tena tsara zany dia farafaharatsiny mba 10 taona ihany no elanelanao amin'ilay vadinao
zany hoe mba 5 taona ihany na zany ny zokon'le lehilahy le vehivavy fa raha vao ohatra n'izany a tena lasa mitovy amin'ny vavy matoa aminareo mantsy ny taona n'iny rehefa avy eo dia sahirana ianao ary hipetraka mahazoko foana iny nefa misoratra masy milaza hoe loha vavy dika zany zany la aloha zay vao vavy ka rehefa mivavy ndray zany lasa lohany a dia lehilahy indray zany lasa hoentiny mandeha dia tsy mety zay fa raha zakanao anefany satria misy folo taona zokon'le lehilahy folo taona le vehivavy a fa tsy maninona ary zareo fa zakan'le izy fa misy tsy mahazaka an'izany le fitiavana amin'ny rehetra fa le taona rehefa kelikely a lasa tsy zakan'ilay lehilahy indray lelanelany satria miseho lasa zokon'le vadiny rehefa avy eo dia mipetraka foana le teraka talohanao a teraka talohanao sotra tompoko oay be dia be nareo mandefa mesazy aty sotra tompoko mangataka anao mba hiakatra aty ametraka fanontaniana sotra paster ny amin'ny fitenenana fanontaniana anankitelo no mba anontaniako eto paster dia aloha tonga dia ametraka fanontaniana angamba dia mamaly fotsiny aloha hoe rehefa mandeha petraka ahako voalohany aloha mitombona ve le hoe anjara sy le tsy anjara dia manarakaizay a tena marina aloha le hoe aloha fampizato hoe trampivady ny tamin'ny taolo taloha 2 taona dia antanina daholo hatramin'ny tetiaran'le ray aman-dreny hatramin'ny bebe ny razam-be rehetrarehetrany sy ny tary rehetrarehetrany zany fa rehefa tena mivady tao anatin'ny 3 taona efa taona le mpivady a nisaraka izy noho ny avy eo na mpisaraka azy a nisy fianakaviana boka tao anatin'ny tao dia tonga dia lavin'le lehilahy izy nefa zareo efa niteraka tamin'izay fotoana izay dia fahatelo manaraka tonga dia amin'ny pastera mihitsy angamba no tiako anontaniana tamin'ny ianao mbola tsy pastera tena ataoko hoe mbola tsy mpiandry efa mivady angambonareo tamin'izay fotoana izay raha tsy diso ahako dia taminareo ve tsy mba misy adiady mihitsy ny tao tsy mba misy hoe fisarana mihitsy ny tamin'izay fotoana izay zay mba tiako anontaniana fa amin'ny mampasteranao mantsy nitenenanao amin'izao fa rehefa le mpivady mbola tsy mpiandry izy mbola tsy pastera mba afaka miteny ianao manandry raha tsara mihitsy zany fa le mpivady kely reny mbola tsy mpiandry izy a dia fa ao sady le fikorotana anao anatin'le tokantrano dia inona ny tokony natao amin'ireny sao dia alohan'le mahito atongavany eto amin'le mariazy a mba tokony hisy fampianarana oloa alohan'ny fanamasinana an'ireny olondrany misaotra tompoko sotra tompoko itsika moa zao a dia efa manao ny fiofanana intelo milohan'ny fanamasinana natomboka tamin'ity taona ity zany ny fantena mipetraka ray aman-dreny voalohany te dia ny hoe tena mipetraka ve le anjara misy mitelo hoe anjara sy vitana le vitana tsy hidirako iny fa zavatra hafa ny hevitriny fa le anjara tena misy satria raha namorona ny fanambadiana Andriamanitra tamin'ny Adama sy Eva dia men'Andriamanitra anjara anankiray i Adama iny le anjara iny dia misy zany le atao hoe anjara maninona ny tsy tia no nivady tamin'ity na iry no nivady tamin'ry satria tsy anjarany tiry fa anjarany ito dia mena ho azy dia mena ho anitsy noho izany zany aza mangalaky ny anjaran'ny hafa fa raha vao mangalaky ny anjaran'ny hafa anao a dia ny ohatra hoe mpangalabadin'olona amin'izay fotoana le fantaniana faharoa teo dia le hoe tao anatin'le fanambadiana zany izy roa vao nahita le rangahy hoe ay misy boka ny fianakavianany nefa nke ny voady any fiangonana sasany asiny hoe nao boky tsika nao kily maina dia tsy ala aminao a zany hoe raha ao anatin'le tokantrano mihitsy zany misy hoe le fabokana tokony tsorava le fanambadiana satria efa voady zay ka nahoana moa ny rava le izy tsy le boka nge no vadinao fa le nanaovanao fanekena ngano no fanekena tamin'le fianakaviana boka tsy tia nanaovana fanekena fa lay vady noho izany zany tsy tokony rava le fanambadiana satria tsy le olona hovadiana ary raha le olona hovadiana azo ny boka dia mipetraka mihitsy le hoe na ho kily maina tsika na ho boka dia tsy miala aminao ka diso mifeheveran'le tovorana raha miala izy raha nahita fianakaviany le kala hoe ay nisy boka ny fianakavian'reto tsy tokony izay nefa lakoa lafiny ray tsy namantatra n'ilay fianakaviana izy eo le ataoko hoe mila fantarina ny fianakaviana jereo tsara fa any atokantrano zany vao fantatra hoe hay boka ve reto olona reto nefa tokony fantatra meloa zany dia anao no misafidy na hiditra na tsy hiditra fa naninona ny vita le fanekena vao miala ianao
satria nahita le fabokany retsy dia tara loatra ho le tonikira ao ambadika saondry ianao. Le fanontaniana fahatelo dia hoe tsy nisy adiady ve tao aminareo? Eny tompoko. Tamin'ny 2010 amin'ny paster fa zananambady aho tamin'ny 95 dia tena mpanetretena ny lazany, tena miady. Fa le ady a tsy nahatongana hoe andao ifandroaka na andao ifanala-baraka ary tsy mbola mikasy tanana vaditra ka hoe namelaka tamaina raha nisy fahatezerana. Mbola tsy mikasy tanana vaditra misy ianao kasy tanana ka manao kalay manao fandraitarana fa le hoe no ny fahatezerana dia lasa tsy mbola nanao an'izany indray mandeha azy ary tsy mbola naroaka ny vaditra na indray mandeha azy. Inona no antony? Satria le tenin'Andriamanitra tamin'ny nanamasinana any a tazomiko tsara iny. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao. Raha iny raha voatazonao iny a dia milamina io, fa raha vo iny tsy voatazonao a dia ravo io. Dia nakalazany teto 5 taona marazana tamin'ny fotoanandro fa iny teniny ihany naverina teto. Zany hoe adranona pastera talohan'izany tsy mbola nisy adiny fanditaka beka an-tana moderindray aman-drenina tsisy an'izany, tsisy an'izany. Ary io rehefa inona nataon'ny pastera rehefa miadinareo ka misafoka be, inona le fikafika kelinao mihitsy an'izany? Le misafoka be mantsy ohatry tena grave be le misafoka, tena misafoka dia tena fa le fikafika kely dia hoe rehefa famaly zany dia aleo mangina ny anankiray. Raha vao misy mandefitra anankiray io zany no ady io. Fa raha eo anao fampivazavazy eo dia tonga hatrany ambaravarakely dia ny ankiray ny tokotany, ny ankiray miandratra tokotany mivazavaza, ny ankiray mitsogoloko ambaravarakely mivazavaza. Dia le ambaravarakely a manipo ny télé, manipo ny radio, manipo ny telefona, manipo ny anina, le anankiray ty ambany mijery fotsiny. Ka raha vao misy anankiray mandefitra ao a tsy ravo zany io. Fa matoa ny tokantrany olona ravo izy mivady mihitsy nefa tsy mahay mandefitra. Ka io zany dia hoe maiza manindry fo tsara. Indrindraindrindra moa raha hoe misy anako izy akory ndray manindry fo fa tsy maintsy miady a. Na ianao zao tsy maintsy miady amin'ny vadinao fa tsy fantatry izay fifarany fa ny aiza hoe mila mandefitra ianao zany, mila mangina ianao a dia mila mieritreritra kely ianao a. Ary zay le hoe ny fo amin'ny mafana ka io fo raha vao mitrotra io mahavita zava-dozy io. Ary io tsy mahalala menatra fa na iny an-tsena azy ianao ka mitrotra amin'ny fonao a dia samandaka ny vadinao fotsiny zao ianao. Dia zay le hoe ampirina tsara ny tanana rehefa tezitra, croiser les bras rehefa tezitra. Saotra tompoko, be da be moa ny olona mijery antsika ny tokantrano any a dia mandefa somesy tsy voatery eto daholo zany a fa hatrany tokantrano any a dia be da be koa ny fanontaniana izay apetraka reo eto a fa ameza antsika an'izay aloha dia nareo no mijery ny ohabolana faharoapolo ny andinin'ny fahatelo, ohabolana faharoapolo ny andinin'ny fahatelo dia mandra-pijerynareo amin'izay a satria anombokontsika izara fanomezana dia mangataka mpivady anankiray, mpivady tsy azo hoe zany nareo roa mba hiakatra eto anao kilalao kely a zay mba afaka tao ary mpivady afaka tao dia mitsangana eto a mpivady anankiray fotsiny aloha mpivady anankiray a nareo mivady zany miaraka meto a fa isy fanomezana omena nareo. Ohabolana faharoapolo ny andinin'ny fahatelo miara-mamaky amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe alao mitovy tsara e voninahitry ny olona zay ahoana tsara hony fisafoka ndao ary mba mangataka mpivady mba te azo fanomezana. Misy mpivady ato a mpivady andao ary nareo mivady makanisa ty aloha ty mba hoety mihitsy ny madama metsika mitehaka mafy be reto mpivady ato asio fekira romantika kely, fekira romantika mba mifamp ako aloha mivernerie nanerie vernerie aloha mivernerie aloha dia mba mifampisakambina mboatra ny eto zany zay sy pastera alefa sa sy fekira kely mafy be kosa zany
miarahaba anareo raha aman-dreny ao ary mba mitodika ary amin'ny caméra ary mba mifampitantana tsara mihitsiny ela be tsy nahitany ray aman-dreny tonga soa izy moa ny anarany ray aman-dreny Rahalaliva Rahalaliva Lalao Rahavavy Lalao Lalao rehefa ao amin'ny fifoazana hony dia atao hoe rahavavy sy rahalahy satria tsy mety atao hoe mpivady izy dia hoe ranabavy lalao say anao kilalao kely tsika say anao kilalao kely tsika fa zao le kilalao tsika action na vérité say action na vérité fa misy fanontaniana kely aloha ataotsika melohan'izay tena kilalao zay ianao mba mitodika makaria dia ianao mitodika makaty amin'ny pasteur aty zay zao atsangano amin'ny tananareo saiko na anankiroa na anankiray firy taona zay ny fanambadianareo mivady isa roa telo atao ambony tsara ka aloha mesy manisa mihitsiny firy taona ny fanambadiana tsy mijery azy atao dia isa roa firy taona zay ny fanambadianareo firy taona raha totaly atao ratsatanana atsangana ambony isa roa telo zay ataovy ambony tsara akipa masonao i Rahalaliva dia ataovy ambony hitan'ny olona ataovy ambony hitan'ny olona eto ataovy ambony tsara ohatr' zao zay tsy mijery ianao Rahalaliva firy taona ny fanambadianareo mitodika makarinao dia ataovy tanany raha eo mamelany elony tsy tadidiny ony normal tsy tadidiny fa manaiky koa le raha matoa fa ahoana 35 marina ve zany Rahalaliva be loatra koa dia tsy adina me tsika teka mafy be ono i ranabavy lalao efa mba tsaronao ve nanome fanomezana ho anao tsy hoe anniversaire fa fanomezana ho anao na tamin'ny Saint Valentin i Rahalaliva efa nisy fotoana inona le nomeny akanjo inona akanjo mandry maillot de bain akanjo fetina mandeha voaka zany ono Rahalaliva efa nisy fotoana ve ty vadinao ty nanome fanomezana ho anao teny mamy zany zay teny mamy zay etiako ianao andray hay tao anatin'ny 5 taona mbola nisy azay teny mamy zay foana sa tany amin'ny 4 taona nefa nitsahatra le teny mamy hatram'izao vao tamin'ny alina isan'andro metsika teka mafy be ary ndao ary i Rahalaliva no milalao inona tianao action sa vérité zany hoe toa dia asa sa fahamarinana action sotranao misafidy ny action faly ry reto vehivavy reto ao ary misava mipôsiko avato ianao maka zavatra anankiray taratasy kely anankiray fotsiny vakio zay ao anatiny action 1 ao ary misy fanontaniana action anankiray ny action ataonao zany hoe tonga dia avavany ty fa tsy anina raha vitanao ty dia mahazo fanomezana tsara tarehibe anankiray ianao omenao ny vadinao zay ny action numéro 1 satria question numéro 1 mba ataovy bizoa mandritra ny 10 seconde ny vadinao 10 seconde dia zao raha vitanao le izy dia mahazo fanomezana zay no manome fanomezana ho atolotra ao any vadinao zay 10 seconde
Izay zany manisa folo a dia tsy taperina mihitsy raha tsy tapitra le 10 sekondra. Vonona sa tsy vonona? Mety sa tsy mety? Vitanao sa tsy vitanao? Vitaka. Ataovitra ny verenina masinina ndao ary. Ataovinao le bisou a 10 sekondra. Zay ary. Bisou 10 sekondra. Manisy tsika mifanantona nareo vao manisy isa 2 3. Ny lehilahy tahaka izany tompoko manambara fa tena lehilahy izy. Mangataka anao zay mba hivadika ary ambadika ary andray ny fanomezana dia eto ianao mba makany ambadika any ianao. Mandritra n'izay fotoana izay mba mangataka hira avy amin'ny reto namatsika ireto. Misy fanomezana tsara tarehibe anankiray azonao ndry tena tianao ve hivadanao iny? Tena tianao e? Tsisy ohatran'iny koa le tamboly tany. Sy tao ary e, tsika tehaka mafy be irevolato. Sora tompoko, ouverture anay tamin'ny mariazinay zany. Efa manambady a? Amini foko rehetra ho namanao mandraky izay. Ho tianao aminy heriko rehetra namanao mandraky izay. Iaranadatra ny anarany ilayray zay nanambatra antsika ho iray. Ho tianao ho tia mandraky izay. Tsika rehetra mba miara manoatra zao e. Tianao aminy foko rehetra ho namanao mandraky izay. Ho tianao aminy heriko rehetra namanao mandraky izay. Iaranadatra ny anarany ilayray zay nanambatra antsika ho iray. Ho tianao ho tia mandraky izay. Atao ambony tsara ny tanana. tena tsara kanto tokoa ny fanomezanao teranganao rinao. Mba mifampisakambana kely nareo mivady. Fitiavana tsy manam-paharoa fifankatiavanay teranganao rinao. Afaka mahazo toerana. Iaranadatra ianarana zay nanambatra anay ho iray. Ho tianao zay. Ho tianao ho tia mandraky izay. Eo le tanantsika rehetrarehetra. Teka mafy be tsika ho an'i Jesosy. Manako ambara kely raha laliva. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a. Za zany sady mametraka fanontaniana ihany no sady mamaly ihany koa satria le mitondra tokantrano tena mafy. 5-7 taona ny tondrako an'io. Tena sedra mafy io. Marina ny tenin'ny ray aman-dreny teo. Marina daholo ihany koa izay iainanareo any tokantrano any.
fa matetika marava ny tokantrano dia tsy fijoroan'ny lehilahy, tsy mijoro mihitsy ny lehilahy hoe zavy iza amin'ity tokantrano ity, hoe inona zany ny antom-pisiantsika ao anatin'ny tokantrano. Io tsy midika hoe nianatra ianao na manana baka na inona, fa le ao anatin'le tokantrano tena hita mihitsy hoe mila lehilahy araka ny fon'Andriamanitra io, fa tsy hoe araka n'izay nianarana sy izay zavatra hitana ny resaka hoe fananana ny ray aman-dreny izay rehetra lova. Io tena tsy mikasika fa ianao amin'ny persona ny lehilahy aloha tena mila mijoro, satria avao amin'ny lehilahy ny tena miainga ny zavatra rehetrarehetra. Tsy adalan'Andriamanitra hoe lany lohan'ny vavy, fa raha vao ny lehilahy marefo dia tena marefo daholo. Na matanjaka tahaka n'inona re olona ny vehivavy marefo foana io, mandeha ila foana io, fa mafy io, 5 taona ny tsy niteraka. Izay ny antony vavahako tany Andravoahinga moa mbola tany, fa isaka amin'ny taona vaovao ohatr'izao dia mamanka ray aman-dreny dia hoe misarana reo fa tsy mifanambina. Mafy zany fa mitomany zay ny olona mikorana zay mitomany. 5 taona ny ainana an'izany nentina tamin'i Jesosy ny ray aman-dreny moa isaorako. Ary zany indrindra ny angatahako amintsika fifoazana, tsy fantatro na mbola hoeto na tsy hoeto tsony, fa matoa reraka io ray aman-dreny io. Aza atao reraka re io ray aman-drenitsika io, satria inona ny isarahantsika vady, aza ekena ary aza manambady mihitsy raha tsy mahazaka n'le tena zay nytenenina rehetrarehetra teo. Le hoe ony rehefa tsy mahazaka tsy fantatro. Ianao ny tsika rehetra anambady zao tsika dia mba jereo ihany, fa matoa ny lakanao vanina ny tanina andriny tsara ozy ny teny malagasy. Fa raha zanak'olona mpiteny ratsy no akarinao dia matatesa teny ratsy sy opaopa ao anaty tokantrano zay. Fa io tsotra be io, mila miaintsika, mila mijoro, ary tena mila ny lehilahy ohatr'ireny maro ny mpivady ato fa sahiry olona mijoro fa raha vao tsy samy mijoro inareo ny hafa ny hijoro foana io tokantrano. Fa ny tsy fisily zany efa ny ainana zany, fa tokony tsy hikitika ny resaka fitiavana. Fa io vadinao raha bakarinao tena tsara indrindra. Zasy ianao ne jereo ny tonikeran'ny Solomonina, dia jereo ny tiavan'Andriamanitra. Fa ny tsara indrindra noho ny fidy atsika, zasy ianao zay ratsy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ahoana ny teniny teo? Tsara tarehy ianao. Zany ny fidianan'i Jesosy tsika. Za miteny atsika raha norona tokantranontsika, aza atao reraka io ray aman-dreny io. Ary teniko amintsika misaotra betsaka anareo ray aman-dreny ao anatin'ny misy amin'ny fampianarana amin'ny radio, fa ty zavatra ty mba tiako tenenina kely. Manofana mpiandritsika 3 taona, fa manofana mpivaditsika aizao aiza, satria eo le fototra tokony hianatra 4 volana re aty am-piangonana ohatra. Misy an'izany hoe tokony isy an'izany FPVM ve? Satria fo kely, satria fahazazany dia eo amin'ny fahatanorany eny le tanora, fo kely ny fahatanorany, eritseretintsika an'izany fo kely. Fa le tokantrano ny tena lava be, normal izy miverina ry amin'ny fiainan'izao tontolo izao rehefa tsy ampy an'le anina. Dia tsy fantatra hoe aiza ho aiza zany itsika ray aman-dreny, tokony mentsika 4 volana rehefa fampianarana ho an'le olona iroso tokantrano, ohatra n'renitsika mampianatra ka piomana sy katekomena hoe ho tokanana, satria le tokantrano mandra-pahafaty. Misaotra tompoko. Mankasitraka atsika, mankasitraka ny rahalahy Liva, efa voavaly teo ihany moa zay, fa tsy maninona fa ifampizarako amintsika. Raha ohatra anao ka isafidy iahy ny anamasina ny tokantranonao, dia aza 2 volana melo vao miteny fa inimbalo no mianatra loha hevitra. Zay zany ana, satria fikarohana manokana tamin'ny namoahana ho dingana faharoa dia ny safidiny hoe tianidinika sy fampiofanana ny tokantrano melohan'ny fanambadiana. Inimbalo miona zany tsika, zay vao ataony mariazinao zay fa isaorana ato amin'ny fiangonana efa misy dingana anankitelo atao zay misy fampianarana ao anatin'izany rehetra zany, dia mino fa ivoatra izay fampianarana izay. Mitoy ny tany resakresakatsika sy ny fanontaniana ataonareo mangataka mpivady anaky-2 ndray reveo ilalao fa misy fanomezana. Isaorantsika nisan'ny nanome ny fanomezana ny fiangonana Tanànandrano izay nanome ny voninkazo ho an'ny vady izay mahazo loka eto. Metsika tehaka mafy be. Isaorana ihany koa ny Soatina Delisia izay amea sakafo goûter
sakafo tsara tare izy io ho an'ny mpivady zay mahazo zay samo zany lalao eto dia mahazo an'izay ianareo pakana biscuit mitsara be izy io ametsika tehaka mafy be ny soatina delisy ary isaorantsika ihany koa ny gicom izay manome telefônina anankitelo ho zaraina mpivady anankitelo zany raha tsy navidy cadeau an'ny vadinao ianao androany dia tongava milalao eto fa isy ankoa ny telefônina izay ho cadeau ho an'izay mpivady isa raha misy koa mpifankaty lefa tena matotra tsara reny afaka milalao eto ianareo. Salama pasteur, za tompoko vehivavy raiky amin'ny 20 taona dia nity olona anankiroa za mampirafy ahy zany za mahatsapa tateoriana hoe tsy mety ny ataoko nefa rehefa miteny fisarahana aminy anankiray dia tsy mety izy mitady amofo zany le lehilahy hoe hisaraka aho dia mitady amofo amony tena raha hisaraka aminao. Inona ny tokony ataoko pasteur? Te hiala amin'ny toetra ratsy aho sady efa manambadika le lehilahy tadiaviko fisarahana foana misaotra tompoko mihainy fandaharana izy fa tsy miaraka amintsika eto. Dia onandray pastemi reny lehilahy masika be manao didy tsy azo valiana ho tokantrano reny sady tsy tia avambady, inona ny vahaolana? Ndao ary misy fanontaniana anankiroa zay pasteur. Le anankiray hoe miaraka amin'ny olona anankiroa izy efa adalana aloha zany zay satria le anankiray efa vadin'olona ozy dikan'izany zany ianao mihitsy nefa te hidikizo. Andriamanitra nampisafidy an'i Josoa tamin'ny fotoan'andro ny hoe iza ny tomponareo Andriamanitra tamin'ny Andriamanitra ny Amorita ve taindafin'ny Jordana sa ny Andriamanitra zay ivavahantsika ivavandriamanitra Israely? Dia nisafidy ny zanak'Israely fa Josoa safidy ny anompo an'Andriamanitra izy sy ny ankonany. Mila fanapaha-kevitra io fa tsy mijaly be azy zany hisaraka amin'ity dia malailo an'ity dia hisaraka tsy azo entina amin'ny sentima ohatran'izany fa mila maray fanapaha-kevitra ianao. Ary efa hitanao zany fa vadin'olona io inona moa mbola tokony irahanao amin'io? Sotra an'Andriamanitra za fantatra hoe vadin'olona ity ny rahako ity. Fa raha mbola hitapikitra amin'io nefa hitanao fa vadin'olona ahita raharaha amin'io ianao. Aro andrasan'olona kendro tohany ianao be dia be ny vonon'olona amin'ny fangalaram-badin'olona io tato zao nisy niantso telefôna Andriamanitra any ambanja zao pasteur amin'izao fotoana ianao nanao mariazinay tsy tadidiko nareo satria tsy nareo reo atao mariazy zay le ohatran'izao zay le ohatran'izao tsy fantatro mihitsy zany ho na ilazy neto ianao satria tsy ianao reno natao mariazy fa be dia be ka ianao nga tay amin'ny espace ka be dia be nalasa tay amin'ny espace dia ohatran'izao le vadiko ay pasteur le nanao za be voka tamin'iny dia natao mariazinay vita mariazy dia nijangajanga le vadiko pasteur vadin'olona ihany koa nijangajangany za ty be voka indray dia ny fitahan'ny olona ivadiko io nataony hoe andao fa hiasy tsika fa misy asa ry dia netany tany le vadiko dia nitsatohany antsi-tany tsatohany antsi-tany dia maty. Ka raha vao fantatrao mihitsy zany hoe vadin'olona aza miaraka amin'io fa hitaloza amin'io ianao mangataka pasteur fianao na masina mariazinay dia ianao koa nangatahnay hitondra fotoam-pivavahana teo avy nahita azy ay ve ty olona ty le olona ny telefôna hatramin'izay zangy eo ato dia rehefa nafantatra tsy mety io lehilahy io fa tena mijangajanga be io fa niditra ianao satria be voka dia io ny efarany mbola hitako teo velany lambamena ny rabobarabe ny lohany iny tamin'izany fotoana izany. Ka raha vao fantatro mihitsy zany hoe manana olana ara-pitiavany ty olona ity vadin'olona ity na dia mpifankatia tsotra fotsiny azy ka nimba fananao elao zay ho aly fifampizahatoetra zay fa raha vao tsy mifampizahatoetra ianao dia mijabaka ary ny devolo ny ampiditra anao mihitsy mamaika azy fizy tsy hoavy raha tsy andrava androdana amono azy ozy ny soratra masina ka tandremo zay. Ina le fanontaniana faharoa teo? Ny fanontaniana faharoa satria nahazo ny vehivavy teo dia ahoanandreo ny lehilahy masika be manao didy jadona tsy azo valiana ho tokantrano reny sady tsy tia avambady. Tsy fantatra aloha natao le lehilahy vao nasika fa raha ny fasiahan'ny lehilahy nikotiana le vehivavy tsy azo mihitsy izy fa mety tao izy ve vao nanaovan'izay toetra izay fa azadiny koa fa mety matoa izy mivoatra an'izay mizavatra tsy mety eny amin'ilay vehivavy izay dia mahatonga ny lehilahy manana an'izay toetra izay dia mila mandiny tenitsika hoe inona ny tsy ampy ety aniko mahatonga an'ity lehilahy ity lasa masika
ina zavatra tsy mety aty amiko mahatonga azy fa tsy toetrina hatramin'izay zao dia mila mamantatra an'izany tsika fa raha vao mifammetsiny fotsiny tsika ty dia efa tena oloatra zao dia tsy mety satria tsy ohatran'izany izy tany voalohany teto zao izy nanao fanekena teto tsisy nikitakita mihitsy za dia anambady anao mandra-pahafaty minona tsara tsy minona tsara tsisy an'izany teto fa teny malefaka ny teto dia azony ianao fa nahoana ny teny tokantrano ny sezy fasian'izay dia eo zany le mila miresaka kely mipivady hoe inona ho any antony fa maninony ianao manao an'izao fa maninontsika manao ohatran'izao zay tsy nataontsika ty amin'ny alitara zany zavatra zany fa reto kosa va izy manao an'izany dia mbola anaiky ianao tonga dia rava ny tsena hoe na inona anjoantsika ny etsa miala raha maninona anao etsyfanekena zany misona tomoko vehivavy za tokony hiala ve za raha efa nanitsaka ny vadiko vita mariazy zay 20 taona ny vadiana telo no zanakay miady foana dia hoe hisaraka foana ozy tsy haiko ve hoe le vehivavy nanitsaka ny tokantrano sa lehilahy 20 taona ny vadiana telo no zanany miady foana dia ozy le vadiny hoe ndao hisaraka tsy azo atao mihitsy misara-panambadiana raha vita mariazy afa-tsy noho ny fitsangajakana ny soratra masina zay tsy mino ao izy hiala ny mariazy zany dia tsy azony izany izy ravana andriamanitra ny mandravan'io amin'ny alalan'ny fahafatesana fa raha toa kosa fitsangajangana dia azo atao mandravan'io satria zay miray amin'ny mpitsangajanga dia mpitsangajanga oatra azy zay ihany zany ny azo ialana am'io ka raha ohatra anao zany hitanao fa mitsangajanga be le vadinao io koa mila pirofo fa ndrandray olona te ampiady anao fotsiny hitako mihitsy ny vadinao tarenanina niaraka taminy any dia nanao biso 10 minitra oatra n'ilay teo izy 10 segondy oatra n'ilay teo izy dia eo ilana fitandremana tsara fa raha ny fitsangajangana dia tsy mampanino Paoly apôstôly fa alo mihitsy mitoetra rery tahaka azy satria tsy tsara ny fitsangajangana sy ny fanambadiana ampiarahana zany hoe raha anambady ianao dia miala ny fitsangajangana ary mbola hitsangajanga aza mbola manambady fa tsy azo ampiarahana ny fitsangajangana sy ny fanambadiana sotra tompoko ekeko zany hoe mila mizaha toetra alohan'ny fanambadiana nefa io olona io efa nangalana sitrapon'Andriamanitra dia oke mandeha ny fizahan'ny toetra ka hita fa tsy zaka ilay toetra raha ialana dia lasa mandany sitrapon'Andriamanitra indray nefa hiarahana ilay toetra tsy zaka ahoana indray ny amin'izay lafiny anankiray aloha ndraindray tsika ataon'Andriamanitra fitaovana ho afa tsy hoe tsika manova olona tsika tsy mahova olona fa ataon'Andriamanitra fitaovana tsika hanova olona zay lafiny iray va lafiny iray faharoa koa dia ny hoe tompony safidinao ianao zany zao ianao mihitsy ny tompony teny farany fa Andriamanitra manaja n'ilay safidinao Andriamanitra ke tsy afaka anyrehetra zao tsy maintsy atao azadino koa fa ny devoly koa mahay mampiditra anao amin'ny zavatra ohatran'izany ianao zany metrehatra hoe sitrapon'Andriamanitra ity nefa tsy izay koa ry sitrapon'Andriamanitra mila mamantatra tsara tsika manontany zany ianao manao hoe Jesosy ity olona ity hony raha ohatra ka tsy hanambady azy dia hamony tena hony izy dia inona nataoko Jesosy dia mandray tena ianao toy le Baiboly manaova toy izany koa dia anaova ianao hamony tena koa ianao zany satria izay ilay teny tasy mila mamantatra tsara ianao ary mila mibebaka tsara raha ka tenin'Andriamanitra satria ilay fanambadiana tsy indray andro ndroandro mandra-pahafaty ary be dia be nge nilaza mahazo sitrapon'Andriamanitra indraindray azy efa vadin'olona zao misy samy teny misarahana amin'io fa zaho ny valim-bavaka misy samy teny izany anie ka raha vao tsy mitarina tsara tsika fa maikamaika fotsiny na ndraindray koa tsika mahazo valim-bavaka ny hoe tsy izy io dia zany hoe ahoana kosa moko zay nge fakaty aleo atao ihany le izy dia eo anao sy ny tranonao zany raha maka valim-bavaka zany dia mila mahazaka le valim-bavaka fa raha vao tsy zaka anao le valim-bavaka aza manontany fa tonga dia ataovy le izy zay zany ndraindray mahavoafitaka atsika dia ndraindray ohatra hoe sitrapon'Andriamanitra tsika nefany ndraindray tsy zany fa vokatry le fanerentsika ny tenatsika amin'ilay zavatra tiatsika atao dia ekentsika fotsiny ilay ohatra hoe sitrapon'Andriamanitra fa be dia be ny olona voafitaka amin'izany ndraindray fa mandroa mihitsy aloha devoly mpamitaka mpahangala teny mpandainga fa ndraindray ajabako io tsika ndraindray sotra tompoko
mangataka mpivady anaky telo zay tia azo loka anareo aveo to de miomana zany ianareo fa mba mankatelo aloha aty de misy siralahy anankiray metraka fanontaniana mivantana de aorinan'izay de isy kilalao anankiray indray ho an'ny mpivady azahoana fanomezana. Ndao ary mandroso ianao rahalahy. Eny tompo misaotra betsaka tompo amin'ny fanomezan-dalana metraka fanontaniana. Ny anahy zany ny fanontaniana dia izy ity mo avy amin'ny tokantranomasy sy ny fijangajangana. Dia ny anahy zany tena tonga dia mahisy be ny anahy ny fanontaniana satria be da be ny tanora ny voan'izy ity. Hoe tena fitiavana be tompo koa ny faraisana ara-nofo satria be da be zany ny tanora ao anatin'ilay hoe vao mifankaty dia be da be ny lehilahy mangataka faraisana ara-nofo amin'ny ankizivavy ohatra. Dia lazainy fa ohatra hoe tsy mety ilay vehivavy hanao faraisana amin'ilay lehilahy dia ohatra hoe tsy tia anahy zany fa hoe iny faraisana ara-nofo iny zany tena hoe mba hampirofo-pitiavana. Dia nefa izay zavatra izay aminao hoe amin'ny mahatsika kristiana dia ohatrany hoe tena fahavetavetanao any an-tsehan'Andriamanitra zany ny faraisana ara-nofo alohan'ny fanambadiana nefa ny be da be mametraka fanontaniana hoe ohatra hoe ianao tsy manome an'ilay zavatra tadiavin'ilay ankizilahy dia lazainy fa tsy tia zany ilay vehivavy fa hoe tena pirofo-pitiavana ve an'ilay faraisana ara-nofo. Misy lehilahy koa manontany mankataka hoe raha tena tia ahy ianao ozy le lehilahy ozy izy le vehivavy raha tena tia ahy ianao tena io nge inona zao ny dika zany 750 ny olona ivady amin'izao fotoana zao dia sika efa tany amin'izany avoko ary vao miaraka ray volana azy dio mamaika ary nandray zay tena io mihitsy mamaika an'ilay olona azafady miteny an'izany 4 taona zao nanaovako mariazy teto nde mandeha raha tadidiko ngamba mba naheno hoe tsy mbola nanao an'izany zay fa saika tafaroboka amin'izany daholo milohan'ny fanambadiana tokantrano ary io no natonga anay hoe tsy mety zany tia fandao atao intelo ny dinika dia resaka firaisana ara-nofo fotsiny aloha azafady nyresanay ao amin'ny dinika faharoa afantaranay hoe taizavy ny lalana efa nizoran'reto olo reto milohan'ny ivadiny mba tsy ilazany eny tokantrano hoe tsy napoziko azafady fa misy nge mariazy tsy tato amintsika aloha vita sabotsy le mariazy ny olona mibalina ao mba-andriana izy mivady mangoronetana fandehoda ramatoa ny andro triny inona no antony teo vao fantatra hoe ay ty vehivavy tia tsy madio intsony fa ny fitahany le tovolahy maika anao mariazy dia natao mariazy dia misy moa mibalina amin'ny ariva dia ny olona mandio ambandrina mibalina raha matokely mangoronetana sady ny alina iny andehody rehefa nantaniny raha matokely dia hoe nianika manga aho dia nianjera teny ambony manga zay ny tsy nahavitsy ny atsony tombona ve zany i manga indray zany nazo loza fa misy koa nefa pasteur ilay fomba nrazana mihitsy nysia lay hoe mitsapafatana aloha mitsapafatana aloha ary ny ray aman-dreny mihitsy ny mampirisika an'io hoe ataovy be voka aloha vao manambady fa sendra tsy miteraka ka tsy mitsapafatana valazava fa mitsapa olona satria ny hevitra ny hoe fitsapana fatana masy dia le mandrafozana io le hoe tsy mandray ravin-tena ty vinantoko ty satria tsy nandray anjara tamin'ny raha rato anatin'ilay tokantran'ilay tovolahy izy asaina manasa vilia izy tsy mety manasa asaina mamafa io le mitsapa fatana io asaina mamantatra ny zavatra eno aton'ny tokantrano dia eo zany nafantarana hoe tsy mamely ty vadiny lahy ty fa tsy mandray ravin-deny ty jare tsy mety anasa vilia jare tsy mety hamafa tokotany jare tsy mety hanao an'ity fa le firaisana fadrina indray zany ro tsy adidany ray aman-dreny no mampanao an'izany ny tena izy fa nefa tavitra moa efa tsy fidiny iny ka eo le ataoko hoe le firaisana ara-nofo milohan'ny fanambadiana efa fahotany ohatra an'Andriamanitra ary zay mahatonga fiangonana sasany tsy manao fanamasinana mariazy na mampisarom-boaliny mpanambady noho izay firaisana ara-nofo zay noho izay satria be voka le kala ka rehefa hita hoe be voka zany le kala dia tsy atao zay fanaronana voaly zay fa ngamo ireo tsy misarom-boaly misarom-boaly nga moa tsy efa nanao an'izany daholo efa zany daholo nge ireo ka le zany tsy voafehy lalàna intsony fa amin'izao fotoana zany dia efa saika miroso amin'izany daholo ny tanora antony anankiray dia nilazana hoe amin'izao fotoana efa be ny karazana fahasaponana
efa hoe sao dia tsy miteraka sao dia misy aretina sao dia tahaka an'izany dia andramana melo olona fiarahana dia raha ohatra ve zany misy aretina ve zany le olona le zavatra efa nandramana dia ahoana zany fanapaka-hevitra raisina rava ve zany mitsety koatrany hoe kiraro tsy atonona dia tsy fidinako tsy ohatran'izay ve lola izy tsy atonona le akanjo ka io dia jereo tsara fa samy hafa tompoko ny vehivavy virjiny miakatra amin'ny alitara masinina sy ny vehivavy efa nydroso tamin'ny firaisana ranofo amin'ny fiainana tokantrano jereo tsara fa manakaja sy milamina ary mety tsara avokoa ny fiainan'ny mpivady zay tsy nydroso tamin'izany mialohan'ny fanambadiana sy ny fiainan'ny mpivady zay efa nydroboka tamin'izany mialohan'ny fanamasinana ka tompontsoan'iza zany le tsy fidirana mialoha amin'le firaisana ranofo ho an'izy mivady ihany tsisy idirako inona kiny idirako fa ho azy mivady ihany io dia mahita sy mandinika an'izany tokoa fa ny mpivady vehivavy miakatra virjiny eo amin'ny alitara dia tena manana fiainana tokantrano mahafinaritra raha tenana fiainana tokantrano mahafinaritra ianao azao ny tenanao aza mbola manaika aloha fa sosanatrean'izany teradosa ny fahatelo dia misy ny atao hoe fahasaponana miala tsiny ny tenan'izany tsy atao mahamenatra fa misy ny vehivavy zay tsy misy lalan-jaza fa dia fivoaham-pipi fotsiny eo zay koa zany lafindray mety mahatonga ny tanora mijery an'izany zavatra zany ary mahita be dia be an'izany andao ianao esana fa sao dia mba misy fanavotana ihany dia menatra aho izy zaho izy menatra be raha atao an'izany dia zay anao sy ny fivavahana kely no atao fa Andriamanitra mahay zava-mahagaga dia hatramin'izao misy tsy nanaiky ary tsy nahazo vady izy satria fantatra lehilahy fa tsy misy an'izay ka sao sanatrean'izany zany zavatra mitranga dia mahatonga le lehilahy na le vehivavy mahatonga le lehilahy manandrana an'izany dia meloha ahitany sy atsapany an'ilay hoe normalina tsara ve ty vehivavy ty dia miomana zany tsika zay miomana tao dinika faharoa fa zany ny zavatra resahanao resaka firaisana ranofo tompoko ny resahanao resaka momba ny zany fananahany zany ny resahanao mba hahafantarantsika hoe zany ny zavatra misy zany zavatra iainana ao anatin'ny tokantrano sola tompoko metsika tehika mafy be pasteur ny amin'izay lina dia lina be dia be nareo mandefa message dia misy mitovitovy dia tsy vakiko tsony mangataka hira aloha dia tatazana ny fanatitra dia mangataka le mpivady anankitelo tsy manina koa nanan-kefatra raha mbola tsisy milalao ka mbola te hilalao hiverina hilalao raha liva dia afaka miverina milalao avy hatrany dia mba mipetraka eto ianareo ndao fa mahazo fanomezana tsara be ianareo rehefa avy eo ndao aritsika dia miandry anareo mpivady zay dia isy faingo kely ao zay lalao zay firy le fanatitra raha ihany fanatitra lalano finidinao matotanteraka izao tsy eritreritryolombelona fianao Jesosy nampitiambanay fikasana hoany olona fianao Jesosy no nampiombona kwani tanteraka ny sitrakao Fata ray manao ny vadikao umandrakizay itoanatre tukatranonay eo ampelatananao
traizanalo fianao jesofanilo iaro sy hitaridalana hanoro tena namana efa voalaza sy voamarina fa nitokatrano izay miorina amin'ny anaranao dia mafiorina eto anatre hanao rayo manao ny voadikao omandrakizay eto anatre hanao rayo manomokizao nitokatranonay eo ampelatananao eto anatre hanao rayo manao ny voadikao omandrakizay eto anatre hanao rayo manombokizao nitokatranonay eo ampelatanana sora toko baka setraka familanto ny am'izay hira izay a misaotra nreto vady reto koa misy tanora dia misy lehibe tsy antitra fa lehibe a mankasitraka indrindra manasanareo mba hitsangana manasanareo mba hitsangana alaova aloha ny fanatitra zay dia manasanareo mba hitsangana akisaka kely ngamba ny sezatsika pastera akisaka kely ny sezatsika ny vehivavy rehetra mba angatahako mba mitodika makany ioeto aloha eto mitodika amin'ny altara manotro zao makany ny vehivavy rehetra metehaka aloha ny vehivavy rehetra sotra tompoko ao somary mikisaka kely makaty anao a zay koa ny lehilahy rehetra kosa mitodika makany mba makanisa makaty anao ray aman-dreny mielanelana ohatro zao dia akipa maso nareo zany a nareo ny vavolombelona hoe tsy mikipa maso ndrao a ny nareo a jesosy vavolombelona akipa ny maso isa roa telo ny kilalao antsika androany dia zao moa fantatry ny vadiny va ny feoan'ny vadiny zay a ka tsy adotsonareo amin'ny anaranareo izy fa nisy film nalaza be zay teto amintsika hoe Juliette Romeo ka ny lehilahy miantso ny vadiny hoe Juliette karaha ozy le vehivavy feo ambadiko zay dia mitodika izy mamonjy ny vadiny dia avy dia oroany ilay izy raikitra sa tsy raikitra makany amin'ny vehivavy indray a dia tsy misokatra amin'ny maso fa miteny hoe Romeo karaha ozy le lehilahy hoe feo ambadiko zay dia antony ny vadinao karaha le vadinao le izy tonga dia oroy zay a akipy ary ny maso vonina ve akipy tsara ary ny maso zay a akipy maso za mandeha makeny aminareo mitondra micro zay a akipy tsara ary ny maso a dia fataro hoe feo mbadinao ve io zay a ny lehilahy zany miteny hoe Juliette dia ny vehivavy miteny hoe Romeo raikitra Juliette io fa misy mitady todika
mitody e manatona raha sa izy ve akipio masonao akipio any masonao akipio maso e Juliette. Romeo. atony izy e ianao ve le teo oe metsika teka un point zay zay a telefônina no azony zay mimpandresy eto zay a un point zay Juliette. zay fotsiny ve ay kosa aiza kosa de zany fotsiny ve isa roa telo 1 2 3 4 zay sanilina ny baolina mbola miverina reo ka efa 0 point Juliette. zay takao iza le nitodika teo iza le nitodika manatony anao raha izy ay miandro be Juliette aiza kosa de tsisy ninona mihitsiny marina sa tsy marina ndao ary mahazo toerana anankiray a ray avy zay a pasteur Iva zao mbola tsy nahazo point eo a Romeo. tsy haiko azary nafatarako azy zany akopimo maso e akopimo maso rehefa tena resy lahatra nareo to de miazakazaka ana zay akopimo maso akipa maso Juliette. Deux points mafy be reto mpifankaty reto Juliette. metsika teka mafy be izy nahazo un point izy zao moa 2 points zareo zao ny 2 points 1 point avy nareo aloha zany mipetraka fa efa nahazo 2 points nareo eo ihany nareo mipetraka aleo nareo telo anaovana vikilalao hafa ao samy maka mivadiny avy oe mila jerena le vady de mifampitatana tsara mitodika aty aminay aty mifampitatana tsara zao a de maka sisiny kely sisiny tsara ato amin'ny akavanana zay a ato amin'ny akavanana mahazo mandresy aminareo zany aloha de mahazo cadeau izy zany nitavavoaka voalohany mahazo cadeau telefône mandresy aminareo a mahazo pakana biscuit any amin'ny Soatina Délice zay a aiza ny akavanana aminareo ato sa ato ny akavanana aminareo a nareo zany a ato zany a testameta taloha inonareo ato a testameta vaovao zay a ka izao le teneninay rehefa miteny zay hoe testameta vaovao de miaraka mitsambikina makany amin'ny aka vy zay a testameta taloha aty amin'ny kavanana ka raha mifandipatra ianareo
dia tokantrano tsy mamaky baiboly zany zay ka tsy hoe testameta taloha ndra sako eo fa lay toetrany hoe John na Mark zay nareo moa inona testameta vaovao aleo somary misakampana kely are samy mifampitatana mety aleo mifampitatana dia hita tsara le izy dia miara mitsambikina makany asitsika ECR testameta taloha mitsambikina miaraka tsara ka miaraka tsara hoe bam zay le izy testameta vaovao bam zay testameta taloha testameta vaovao zay ary ndao ary vonina tsara mipilalao njaratsika no manana ao ary za tsy miteny hoe le anarana baiboly no teneniko ohatra hoe Genesis azona ese iny atony testameta vaovao atony testameta taloha zay ese farany ary ty Efesianina za aizany tokony ho izy tena koa milalao rehefa miteny hoe Efesianina dia manangatana aza manangatana fa manjary hitany zay manjary hita fa sy papany zao ary fampikizakizaka tsara tena izy amin'izay ty tena izy amin'izay ty zay vonina ao ary vonina Naoma io amtady mikisaka tsara Kolosianina Joda ay marina izy na marina Joda testameta vaovao resy anareo ao ary ao sitsika farany 5 point anareo aloha sitsika farany soiafa pasteur le na marina soiafa pasteur mpamaky teny isan'andro kosa io anatany zay raikitra Obadi Magdalene ay tsisa zany Jeremia mitsambikina hoy aho mitsambikina ao ary Filipianina